La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Tanazy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny JT. Vovon Beryl manolotra anao ny JT. Vovon Beryl, aimez la vie. Fianam-pianakaviana milama sy mirindra miaraka amin'ny DIU sy ny JT. DIU, fandrindrana maharitra, fiainana milamina. Ireo teknôlôjia avo lenta miaraka amin'ny Dicom sy ny JT. Tsara ny Yellow Band, matsiro coucou, ma fille chérie. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Elma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falatranizahay miaona amintsika rehetra mpanaraka ny JT tonga soa ato anatin'ny JT an'izao talata fahatelo amby roapolo ny volana Jona izao. Narabany mpijery ary dia antenanay fa tsy saraka isika hatramin'ny fiafarany ity fandaharan'ny fampahalalam-baovao JT ity ho an'ny androany. Ary tony mazatra dia izara roa ny JT atsika ao anatin'ny tapany faharoa isika no iresaka ny tranga misy ihany koa ny SOS sy ny insolite ary ny fanatanjahantena tapany voalohany kosa ao atontsika avy hatrany amin'ny actu. Anisan'ny vaovao lehibe ho an'ny androany ny fitakiana avy amin'ireo mpiasan'ny orinasa Air Madagascar ary novaliany ny tale general'ity orinasa ity ihany koa izay hitantsika ny andinindiny afaka fotoana fohy fameloha izay aloha dia hitodika kely eny amin'ny lapan'ny avolosika. Tokony iompana kokoa amin'ireo tanjona mipaka mivantana any amin'ireo vahoaka ny fanamby apetraka ireo mpikambana isan'ny tokony eo anivon'ny gouvernemanta rany nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisan'ny vokatra ho an'ny zato andro voalohany avy tamin'ireo minisitra teny Iavoloha androany marainy. Efa tafapetraka any amin'ireo departemanta tsirairay ireo ny kolotsaina mamoaka vokatra ary tokony ho amafisina hatrany izany ny ambakovango ny avy hatrany miaraka amin'ny Jerry Edouard sy sary nalainy Stéphane Rakotomalala. Andrikabeny dia tanteraka na koa andalam-panatanterahana ny 740 isanjaton'ireo fanamby napetraky ny gouvernemanta tamin'ny volana martsa lasa teo ao anatin'ny sehatra initiative de résultat rapide na IRR sehatra izay mampirisika ireo tompon'andraiki-panjakana hanana kolotsaina mamoaka vokatra. Malohazana nefa dia nanambara ny filoham-pirenena Herajoanary Mampianina fa tokony hiompana kokoa amin'ireo tanjona mipaka mivantana any amin'ny vahoaka ireo fanamby apetraka ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha nandray ny vokatra ho an'ny zato andro voalohany avy tamin'ireo ministre teny Iavoloha androany maraina. Moi je voudrais engager une autre démarche méthodologique en disant qu'il faudrait trouver de meilleures articulations du choix des activités par rapport au PME et par rapport au PND. Niombana tamin'ny sehatra économique, sosialy ary ny fitantanana na gouvernance izany ny fanamby izany ary samy manana ny andraikiny tamin'izany ireo departemanta tsirairay. Ho an'ny sehatra sosialy ary dia ny 3.20 isanjaton'ireo fanamby no tanteraka avokoa toy ny fanokafana indray ireo CSB mahery ny zato, ny fanokafana efitrano fampianarana ho an'ny anjerimanontolon'ny Tomasina sy Mahajanga. Ho an'ny sehatra fitantanana dia ny 7.70 isanjato no tanteraka toy ny firaketana an-tsoratra didim-pitsarana mahery ny Valorive sy Rayal, ny fametrahana fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena fahafito. Ny lafin'ny toekarena kosa dia ny 7.70 isanjato no tanteraka toy ny fampitombona isa ireo faritra arovana sy ny tsy fanafarana harona plastika intsony, ny fampandehanana indray ny orinasa sirama ary ny fanamboarana 700 kilometatra amin'ny lalam-pirenena faharoa. Nanambara ny ho afapo tamin'ny zato andro voalohany nampiarana ny IRR ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ary nanotra ihany koa ho an'ny filoham-pirenena Herajoanary Mampianina ireo fanamby ho an'ny zato andro manaraka miompana amin'ireo lafin'ny telo ireo hatrany. Fantatra araka izany fa ho averina hodiniany ireo fanamby vaovao ireo. Tokony ho ampahafantarina ireo ministra isan-karazany ny zavatra amboariny ao anatin'izany sehatra faharoa atao amin'ny IRR zany fa tsy miandry aty amin'ny farany sahala amin'izao vao manao conclusion ny Prime Ministre zay vao tenenina ray zany zay. Ny faharoa dia efa voalazako teo
rehefa atao zany ny fisafidianana ny sehatrasa ho atao dia sehatrasa mifandraika amin'ny paikady natao dinasa no amafisy ny paritra malagasy zary oabolana no atao mba hisy vokany tanteraka ary mivantana any amin'ny vahoaka. Ny fahatelo moa dia rehefa milaza fampandrosoana dia tsy maintsy ao anatin'ny fotoana sy fitiava-tanindrazana lalandava no ahafahantsika manantanteraka ny zavatra rehetra. Iverina fanomboka ny volana aogositra ny 100 andro manaraka tafapetraka any amin'ireo departemanta ministerialy ny kolotsaina mamoaka vokatra antoky ny fampandrosoana ny firenena. Mbola vonina ny anampy any Madagasikara amin'ny fametrahana kolotsaina mamoaka vokatra hatrany ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD izay isan'ireo tompo-kevitra amin'ny tetikasa Africa for Air. Fantatra ny dingana voalohany nandritra ny 100 andro teo ary dia andrasana kosa ny vokatra ho an'ireo tety andro manaraka ho nisy olon-tena ny BAD eto amintsika teo amin'ny fandraisam-peo ny Jerry Edouard Stéphane Rakotomalala hatrany. L'objectif n'est pas de mettre des objectifs qui soient facilement réalisables. Tsy ny fametrahana tanjona mora tratrarina no andrasana mba hanomezana fahafampony tsirairay. Zava-dehibe dia ireo fanamby azo tratrarina mazava ho azy kanefa mifandray amin'ny PND na ny paritra natao dinasa. Efa hatramin'ny taona 70 zay no teto ary manohana hatrany ireo tetikasa fampandrosoana ho an'ireo 2.70 isanjaton'ny malagasy miaina amin'ny $2 isanandro. Des initiatives qui vont dans le sens du développement. Fa eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fampianarana dia miditra tanteraka ao anatin'ny famerenana ireo mpianatra eo anivon'ny fanadinana BEPC ary anisan'izany ny eny amin'ny Akamasoa. Ankoatra ny fahavonon'an-tsaina dia zava-dehibe ihany koa ny fanomanana ny ara-pitaovana sy ny akanjo izay hoentina miatrika izay fanadinana izay tsy ny rehetra no afaka mividy ireo akanjo sy fitaovana vaovao ireo ka noho io dia notolora ny vatan'ny filoham-pirenena akanjo mafana avokoa ireo ankizy hanala fanadinana eny amin'ny Akamasoa. Sonia Andrianirina sy Anja Rakotondraina. Akamasoa efa mananika ny Iraelina Maheriny amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpianatra ety an-toerana. Raha tsy aivana dia saika hazanak'olona sahirana tsy nahita mangirana tamin'ny fiainana no manao fahalalana ity. Amin'ny mahazanaky ny tsy manan-katao azy ireo izay dia tsy maintsy mionona amin'ny zava-misy ny ankabeazan'ny mpianatra. Ho an'izy mianadahy ireto kilasy 7 anala BEPC afaka volana vitsivitsy izao. Tena maran'izy ireo fa vonina hiatrika fanadinana izy ireo ary raha ny mahakasika ny fitaovana sy ny fitafiana kosa indray dia izay ananana ao an-tokantrano ihany no entina amin'ny andron'ny fanadinana. Ny fitaovana efa vonina dia ny akanjo izay ananana ihany anaovana. Fa rehefa zao hoe rehefa afaka izany dia afaka mividy vaovao izy fa izay ananana ihany anaovana fanadinana. Amin'ny fitaovana efa vonina efa ampy daholo fa ny akanjo mba entina manao izy koa zany efa vonina ao an-trano daholo dia ohatran'ny ty akanjo azo avy amin'ny vadim-pirenena ity zao dia efa azo anaovana entina anaovana fanadinana. Ho fanampiana azy mianadahy sy ireo ankizy marobe anarivony ety an-toerana moa dia tonga nanolotra akanjo mafana sy fitaovana feno entina miatrika ny fanadinana ho azy ireo androany. Nisy olon-tena ny vadiny filoham-pirenena Voangaratsoanary Mampianina. Mariana moa fa efa vita tamin'ny 3 volana faharoa ny fandaharam-pianarana rehetra tetỳ amin'ny Akamasoa fa famerenana sy fanamafisana sis no iakaran'ireo ankizy any an-tsekoly raha nambarany Banabe. Ho ana eto moa zany ny fanabeazana zany dia tena resahana isan'andro mihitsiny ary ny fahitana mpampianatra anazy manokana dia tena voarain'ny ankizy izay fanabeazana zay dia ao anatin'izay révision zay no ahitana taratra satria raha manao examen blanc zay amin'ny ankapobeny zany dia tena hoe tsara ny résultat tsaratsara ihany ny vokatra anay eto amin'ny Akamasoa. Azo lazaina araka izany fa samy vonina hiatrika ny fanadinana BEPC izay ho tontosaina manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 9 ny volana aogositra ho avy izao ny mpianatra ety Akamasoa. Tsena mahakasika ny mpianatra eo amin'ny tsena ny varotra indray kosa mahakasika ny lalàna mifehy ny zomim-panjifa.
nolanina ny farany herinandro lasa teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny lalàna momba ny zon'ny mpanjifa eto amintsika ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara na ny RNDC no namolavola izany mialohan'ny hitondrana azy teo anivon'ireo solombam-bahoaka voarakitra ao anatin'ity tolo-dalàna ity avokoa ireo karazana zon'ny mpanjifa izay tsy mbola voafetanteraka raha ny eto amintsika. Isaky ny 7 Jona no atokana ho andron'ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Daty izay nandanin'ny teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny tolo-dalàna nentin'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa eto amintsika. Mbola andrasana nefa ny fankatoavana izay lalàna izay. Efa voafaritra ao anatin'ity tolo-dalàna ity avokoa ny mikasika ireo zon'ny mpanjifa izay mazana dia tsy voafehy sy voafetra eto amintsika. Voalohany aloha droit à l'information. Accès amina service public. Raha misy zavatra tianao angatana any amin'ny service public any tsy azonao zay. Oui, zay tompoko mantiantany dossier mikasika an'izao tsy maintsy manolotra kely ianao nefa zao raisina ohatra droit ny handicapé zay accès afandreny miakatra ohatra hoe aty amin'ny assemblée nationale tsy misy raha olona mandeha amin'ny chaise roulante zao tsy afaka zay zany mbola zavatra atao ady arana koa satria mpanjifa reny handicapé reny ny droit à l'information amin'ny zavatra hoaninao ary ny tena tsy voajandrana dia isaky ny vidy zavatra tsika tsy misy garantie eto vidy téléphone atsika zao dia voavoaka ny trano chargé nampoka dia zay dingana ataony RNDC akoatra ny famolavolana ny tolo-dalàna iarovana ny zon'ny mpanjifa ny fangatana fampiresahana amin'ity fiarahamonim-pirenena ity mialohany andraisany fanjakana fanapahan-kevitra eo amin'ny sosialim-bahoaka toa ny fampiakarana ny vidim-piainana tafiditra ao anatin'ireo ny vidim-tsolika sy ny maro hafa. Aorian'ny fipakan'ny fikambanana any amin'ireo faritra sy ny fankatoavana ity tolo-dalàna ity dia ananjo hitory avy hatrany ny fiarahamonim-pirenena na dia tsy mitory azy ireo mpanjifa hiarany fanitsakitsahana ny zony. Eo amin'ny sehatra politika indray kosa taorian'ny fivoriana nataon'ireo tangalamena sy ireo ray aman-dreny ara-drazana izay toteny avy amin'ireo faritra 12 manerana nosy dia namoaka fanambarana izy ireo afatra ho an'ny vahoaka mba ho tony amin'ny toedrara politika misy eto amintsika sady miantso ihany koa an'ireo rehetra mpitondra indrindra ireo voafidim-bahoaka mba iara-iasa ka tsy katsaka afa-tsy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka mitondra izany afatra izany ny filoha nasionaly sy ny filoha lefitra nasionaly ny fikambanan'ireo tangalamena manerana nosy. Zahay dia mampiseho amin'ny vahoaka mba hitony isika amin'izao raha zao satria izay ray aman-dreny sy hoe ampanjakana tinety na hoe any fa hoe ampilamina zany amin'ny tangalamena anay satria na mbola misy koa hoe korotana mbola ensika manjary mijaly voaka amin'ny ambanivolo any ka zany tonga ny hoe ansika tokony hoe sy mbola adsony sika zay tangalamena dia masahy mijoro fa hoe tianay zany dia hoe ilamina sika eto Madagasikara fa sy misy hoe korotana indrindra reo amin'ny député reo masamby ny fidina-bahoaka daholo nareo na président na nareo député tokony fagnaraka iara-iasa n'olona fa tsy raha hoe amboly kontana indray isika eto Madagasikara. Dia eto zay miantso ireo androm-panjakana rehetra zay mitondra amin'izao fotoana zao voalohany indrindra moa ny filohan'ny république satria ny filohan'ny république ny voafidim-bahoaka hitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny 5 taona izay no mahatonga ana eto hoe avy aloha ny filohan'ny république hiasa kahalalana satria ny vahoaka nametraka azy eo dia avela izy hiasa satria zay ihany ny zava-dehibe ka ny androm-panjakana rehetra dia tokony hiasa araka zay lamina napetraka ny filohan'ny république araka ny lalàna zay mifehy ny androm-panjakana ao koa ny solombavam-bahoaka samy fidim-bahoaka nareo anatanteraka ny programme ny atongavana eo dia mba hiara-iasa zay asa tanterahana ao anatin'ny gouvernement zay tarian'ny filohan'ny république tokony hanampy azy isika izay ny tadiavin'ny vahoaka malagasy era Madagasikara mba hisiny ny stabilité ny apaisement eto Madagasikara. Izay ny amin'ny politika fa iverenantsika kely ny fitondram-panjakana. Miamatotra ny fiara-miasa ny fikambana afary malagasy amin'ireo maso ivo vahiny manoloana izay indrindra dia nanolotra lelavola 10 tapitrisa ariary ho an'ity fikambana ity ny Prime Ministre ho arahantsika avy hatrany andindiny.
Rosatrano ny fanatanterahana tetika asa exode urbain izay hitondran'ireo mpifindramony eny Sonedanana 80 kilometatra miala andrainy vohitra amin'ny lalam-pirenena faefatra. Raha toka efa tafapetraka ireo olona dia famoronana fiarahamonina eny an-toerana izao no dingana manaraka ho an'ny fikambanana ary mitondra ny anjara birikiny ireo amin'izany ireo masovo vahiny toy ny firenena algériana sy israeliana, ny masovo ny Inde, fantatra fa efa homanina ihany koa ny fiaonana amin'ny masovo britanika sy amerikanina. Ilay fantenentsika teto moa zany le hoe andeha ho any Israel misy olotena roa ny ambasady avy eo algériana zany, ny ambasady algériana eto dia efa mifampiresaka tamin'ny bady ny maraina mba ijerevana zay tetika zay resaka création d'emploi ny agro-business ny sisa zany zay zao politique internationale anapina amin'ny malagasy satria firenena voavy nandalo crise izy dia mifanaraka amin'izay ireo mesure d'accompagnement izay apetraky ny afary malagasy efa nidradradradraina moa hatramin'ny fotoana sa ela fa zao le izany tena hita hoe tena mipetraka tanteraka lay fanampiana. Fampidirana herinaratra eny Sonedanana no anisan'ny dingana manaraka ho an'ny fikambanana. Manatanterahana zany dia vola mahatratra 9 tapitrisa ariary no ilaina ka efa nanome tokony amin'ny famatsiana 10 tapitrisa amin'izany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Vahoaka be dia be ny azo tombotsoa amin'io satria betsaka mipisitraka an'iny exode urbain. Ny faharoa ihany koa moa zany dia eo ny fanampian'ny Prime Ministre ho an'ny sembana sy ho an'ireo ety amin'ny bakarté eo amin'ny fianarana informatika sy ny sisa dia misy ny famoahana ny entana ao am-poro dia ny Prime Ministre ny andohan'izay amin'ny alalan'ny vola avy amin'ny orinasa izany. Sehatra iray miezaka manampy malagasy amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ny fikambanana. Tetika iray ihany koa ny fanapariahana ny informatika ho an'ny daolobe izay ilainy indrindra amin'izao taona arivo fahatelo izao. Fa ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny 24 ny volana Jona ihany koa isika amin'izao fotoana. Efigadona tokoa izay fetin'ny fahaleovan-tena izay araka izany dia manatanteraka fampiratiana momba ny tantaran'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara etsy amin'ny lapan'ny tanàna ny Agence Nationale taratra na ny ANTA aritra 3 andro ny fampiratiana ary dia ny 5 isanjato ny tantaram-pirenena no hita ao avokoa nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 80 sy 700. Efatrandro tsy gadona fetin'ny fahaleovan-tena isika izao araka izany misy ny fampirantiana momba ny tantaran'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara izay karakarain'ny ANTA manomboka androany. Efajato mahery ny sary aranty mandritra izany, sary izay entina hitazana ny toe-tsain'ny malagasy ho tia tanindrazana. Misy ny antony manokana nanatotosan'izany fampirantiana izany araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Antony nanaovana an'izao fampirantiana izao zany voalohany indrindra dia nanapaka ny komity ny fankalazana ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena ny 5 taona na niverenan'ny fahaleovan-tena teto Madagasikara zany mba tsy handalo fotsiny izao fa 5 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena izao fa hoe isy fampafantarana ny olom-pirenena mihitsy mikasika ny hoe inona ny dingana ny lalovan'ny malagasy ka nazahoana izao fahaleovan-tena izao. Ny faharoa manarak'izay dia mba hitaizana ny olom-pirenena vanona ahafantatra sy aina mihitsy ao anatin'ny tantaran'ny firenena malagasy indrindra fa ny mpianatra mba tsy olon-lesona be fotsiny zany nomena azy ireo fa koa miaina sy mahita maso mihitsy ny hoe aive ny zava-nisy izao ny dingana ny lalovan'ny firenena ka nazahoantsika an'izao fankalazana ny 20 Jona izao. Azo lazaina fa mahaliana ny maro indrindra ny tanora ny fampirantiana ny tantaran'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara. Raha ity andro voalohany ity no resahana samy manana ny antony nahatongavan'ny tena izy ireo saingy samy resy lahatra fa ilaina ny tantaram-pirenena. Misy dirany amin'ity zavatra karakaraina androany ity dia ny histoire de Madagasikara tafiditra anatin'izany. Tena nahasarika manokana moa zany dia le mombamomba an'ireo filohan'ny fandimby sy ny événement hoe ny se-passé nandritra ny 1960. Fitiavan-tanindrazana sy fihavanana antoky ny fampandrosoana io ny filamatra entina ampirantiana izao tantaran'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara izao 5 isanjato ny tantaram-pirenena no hitao mandritra ny 3 andro no ampirantiana izany ka hifarana ny 20 Jona ho avy izao. Ary dia horesantsika misimisy kokoa ny makasika ny olana eo anivon'ny kompania mpitanterana Air Madagasikara afaka fotoana fohy. Fa mialoha izay aloha dia ampita kely any ivelany isika.
Any Pakistan raha ny marimarina kokoa vokatry ny tsy fahazakana ny hafanana be loatra izay mamely ireo tanàna sasany ao Pakistan amin'izao fotoana dia mahery ny 700 ireo olona izay efa namoy aina raha ny fantatra moa dia 5.7 degré ny maripana any an-toerana izany hoe manatombo 7 amin'ny mahazatra tsy maharaka ireo tranopaty andraisan'ireo olona maty vokatry izay hafanana izay tsy mitsahatra mitombo ihany koa isan'andro fa raha tsikary. Tato anatin'ny 3 andro monja ny akarany hafanana dia efa 500 sy 700 ireo namony aina noho ny tsy fahazakana ny maripana izay mananika ny 5.7 degré ao Pakistan. Eto Karachi, tanàna lehibe indrindra ao Pakistan dia misy hatrany ny faty aterin'ny olona amin'ny tranopaty izay tsy maharaka ny isan'izy ireo intsony. Manampitrotraka ny hafanana ary manafaingana ny fahafatesandreo mponina any an-toerana ny Ramadan. Betsaka ireo tonga manantona ny hôpitaly saingy tsy manana vahaolana manoloana io ny dokotera. Rehefa tena ny fifadikanana dia tokony misotro ranobe ny olona, tsy tokony hinana sakafo masira na masitsika ihany koa satria ireny dia mandritra ny rano izay tokony hanome herin'ny vatany. Hoy ny mpitsabo iray. Andaniny Ramadan ihany koa nefa dia matetitetika ny fahatapahany jiro sy ny rano ka vao mainka mampanasarotra ny loza teraky ny hafanana izay efa naharitra andro maromaro izao. Miandry mafy ny isian'ny orana amin'ity herinandro ity ka ampidina indray ny hafanana ireo Pakistanais. Ary dia mbola toizantsika ihany izay actu izay afaka fotoana fohy anisan'ny araka ny fanolazaina teo ihany dia ny fitakiana avy amin'ireo mpiasa ny Air Madagascar no resantsika ary ny valiteny ny mpitantana n'ity orinasa ity ihany koa. Iresaka ihany koa isika ny trangam-piarahamonina misy ny maromaro ny tranga teto Antananarivo sy ny tany Toamasina ny SOS iresantsika ny tantaran'ity zaza iray ity ary ny insolite izay ijerentsika sary anisan'ny miparitaka sy mahatsikaiky maneran-tany amin'izao fotoana ao aoriany reto dokam-barotra fohy reto. Mitohy hatrany ny logité misatra antsika rehetra mbola miaraka aminay teo amin'ny actu isika teo no nijanona kely ary dia ho toizantsika anatin'izay actu izay anisan'ny vaovao lehibe nanamarika ity herinandro ity ary mbola mitohy hatramin'izao ny olan'ny compagnie Air Madagascar. Raha tsy ivina kely dia efa 10 andro katroka tamin'ny omaly alatsinainy izay fitokonana nataon'ireo mpiasan'ny compagnie Air Madagascar izay ary dia manohy hatrany izay fitokonana izay izy ireo hatramin'ny androany indray ary dia mitaky ny fametraha-pialany ny tale generalin'ny compagnie Air Madagascar ireo ampahana mpiasa izay mitokona ao amin'ny compagnie ireo mitondra ny antony izay fitakiana izay indrindra Itsiory Arsorandrianjaka sy Mily Sarazafindratovo. Tsy manatraka ny lalàna mifehy ny fitanterana anabakabaka ilay sidina MD010 ny compagnie Air Madagascar nizotra ny azo ny Bangkok ka omaly hoy ireo mpiasa vitsivitsy ahitana mpanamory fiaramanidina sy mpikirakira ny lafiny teknika samihafa izay manohy hatrany ny fitokonana nataon'izy ireo hatramin'ny androany. Fitokonana izay efa naharitra 10 andro be izao. Tsy ara-dalàna io sidina io hoy ireto farany satria no tsinotsiniavana ny fiarovana ny ain'ireo mpanjifa nandeha tamin'io sidina io noho ireo mpanamory fiaramanidina izay ambaran'izy ireo fa tsy voahofana araka ny tokony ho izy iantohana izay fiarovana ny ain'ny mpandeha izay. Misy manao forcing zany ao amin'ny direction générale mandefa membre d'équipage tsy ara-dalàna amin'ny vol MD010 omaly tamin'ny Bangkok zany. Raha zavaina amin'ny lafiny tsotsotra le izy dia ny membre d'équipage mandeha amin'ny vol ny Air Madagascar dia tsy maintsy manana taratasy ara-dalàna ohatrany hoe permis ara-dalàna ary nanaraka formation ara-dalàna zany maintien de compétence mbola valide zany rehetrarehetra zany tokony arahana atsakany sy andavany mba hiassurena ny sécurité ana vol anankiray. Ny zavatra nitranga nefa dia misy membre d'équipage zany nandeha tsy respecté an'izany zavatra zany. Fa ankoatr'izay dia ambaran'ireto ampahany vitsy amin'ny mpiasa eo anivo ny compagnie mpitaterana anabakabaka malagasy ireto ihany koa fa teknisiana tsy manana ny mari-pahaizana ahafana mikirakira akory ny lafiny teknika rehetra atomomba n'ilay fiaramanidina izay nisahana ny sidina MD010 no nampiandraketan'ny compagnie Air Madagascar ny fanaraha-maso ny fahatomombanana ara-teknika rehetra izay tsy maintsy atao mialohan'ny iangan'ny sidina iray. Mahakasika ny sécurité raha ho toizana le izy
dia ny fisina vahiny izay nalaina zany zao anao ny fikojakojana ireo fiaramanidina ireo ary nentina nomena autorisation avy any amin'ny ACM mba ahafahany manome lay atao hoe fahazoan-dalana iverina nidina indray le fiaramanidina rehefa avy nanidina na ndritran'ny ray andro dia misy an'le visite journalière zay tokony atao dia rehefa vita zay visite journalière zay dia ny misy mécanicien manao ny APRS na le lazaina teo hoe fanomezan-dalana iverenan'le fiaramanidina indray anao sidina io olona zay omena ny APRS io nefa dia tsy olona tsy manana qualification amin'le ATR 600 zay vaovao vao azy ireo fa ny olona mécanicien qualifié le 600 tsy nomena ny APRS io fa le olona tsy qualifié indray no nomena. No ireo antony rehetra ireo ary dia mitaky ny fametrahampialany ny tale généraly compagnie Air Madagascar ireto andiana piasa vitsivitsy ireto tsy hijanona moa ny hetsika izay ataon'izy ireo raha tsy mivaly izay fitakiana izay raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Ary dia namaly ireo piasa vitsivitsy ireo avy hatrany avy eo anivon'ny fitantanana ny compagnie Air Madagascar io arivo ary dia miantso amin'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana rehefa avy nitafa tamin'ny Tsihory ary Soandrianjaka hatrany sy misy Razafindratsofo. Voatery tsy maintsy mampiasa olona hafa vonjimaika na ny antsoina hoe piasa prestataire anatanteraka ny anjara asa tokony hosahan'ny ireo ampahana piasa manatanteraka ny fitokonana ny compagnie Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Olona mahay ilay asa ampisahana azy ary efa nosinganina manokana sy nofakafakaina tsara ny antotan-taratasy momba azy ireo prestataire ireo ary ny fitadiavan'izay vahaolana izay indrindra no antony voatery nampiatony ireo sidin'ny Air Madagascar rehetra ny farany herinandro lasa teo. Ireo prestataire ireo raha teo no nahafana nandefa indray ireo sidina anatiny sy iraisam-pirenena toy ilay MD 010 ny azo ny Bangkok omaly izay sahan'ny compagnie Air Madagascar. Nandefa raha-pahovan'izao dia matory ny lasa dia vondrona daholo ny sécurité rehetra ary ny tokony izy. Isika atao ny Air Madagascar dia contrôler ny aviation civile de Malagasy manara-maso akaiky dia akaiky itsika amin'izao fanatanterana ny asa izao ka naka ohatrany hoe prestataire extérieur ny Air Madagascar dia tsy afaka ionona fotsiny hoe ravoravo-tanana efa tsy misy ny ataontsika hoe service minimum ataon'izay metokana am'ireny dia tsy maintsy tsika mitady lalana ahafahana mitady ataontsika hoe miremplir en contrat mameno andraikitra rehefa nimekely. Miisaka tsikelikely mankany amin'ny fatiantoka ny compagnie Air Madagascar amin'izao fotoana izao vokatry ny fitiavan-tena ireo piasa vitsivitsy manatanteraka ny fitokonany ireo. Raha iraika hatramin'ny 500 monja ny famerenana vola na ny remboursement raha ny tokony ho izy mahatratra 720 ny vola miditra amin'ny compagnie izany amin'izao fotoana izao ao anatin'ny iray andro monja. Tsy tapesipesena araka izany ny fatiantoka zakain'ny compagnie Air Madagascar tato anatin'ny 10 andro ny siny fitokonany ampahany amin'ireo piasa satria raha tokony efatretsy ka hatramin'ny $10,000 isan'andro ny vola miditra aminy avy amin'ireo sidina sahan'ny isan'andro dia $3,900 monja izany amin'izao fotoana izao hoy ny talen'ny sampandraran'ny varotra eo anivon'ny compagnie Air Madagascar. Aty amin'ny lafiny ara-barotra zany dia tena hoe tsy mbola nahita ohatr'izao izay tato anatin'ny taona maromaro tena zara nisy vola miditra ary avy telo eny avy efatreny ny vola mivoaka amin'ny fanaovana remboursement. Resaka vola ny resahako aloha zany fa tsy resaka hoe isana passager nenanao fa ho anay izay efa tarehimarika ratsy dia ratsy. Manentana hatrany ireo piasa manatanteraka ny fitokonana araka izany ny tale généraly ny compagnie Air Madagascar Raelson Adja ny amin'ny tokony isiny fifanantonana sy fifampiresahana eo amin'ireo piasa ireo sy ireo mpitantana ny compagnie hitadiavana izay mety ho vahaolana sy marimaritra iraisana. Ary ao anatin'izay fanambaran'ny Air Madagascar izay hatrany no nahafantarana fa ilay mpanamory ny sidina MD 010 tokony azo an'ny Bangkok alina dia tratra ny fampitahorana sy fanompana avy amin'ireo mpanamory hafa izay
mitokona amin'izao fotoana izao. Rehefa tapitra ilay antsoina hoe briefing no nisy ny fisakanana n'ity sidina ity izay saiky nampikorotana ihany an'ity sidina MD 010 ity. Avalintsika eo ny mahakasika n'izay ary iny ihany koa no etsika manakatona ny actu hiditra ao anatin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina isika miaraka amin'ny Jerry Edouard. Manao Jerry? Iza faly miarabana ny tokantrano ihany koa amin'izao takariva izao. Alohan'ny ejerentsika ireo tranga teto Antananarivo dia ho an'ny Tomasina kely isika. Ho an'ny Tomasina isika satria dia ezaka lehibe izay ataon'ny polisy izay mitandro filaminana amin'ny ankabehany any an-toerana ny fampihenana ny asan-jiolahy indrindra ao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Tao anatin'izay ara dia nisy ny vokatra voaray avy tamin'ny komisaria foibe any an-toerana dia ny fahatratrarana jiolahy miisa 12 izay vororoy amina raharaha samihafa toy ny halatra moto, halatra vary amina gony moa zany teny halatra vary amin'ny gony teny Tanambao 5 sy ny asa ratsy toy ny fanendahina sy ny sisa aratsika ny andindiny mikasika izay. Tato ato dia nisesesy ny vokatra azon'ny mpitandro filaminana eto Masina amin'ireo karazana asan-jiolahy isan-karazany. Taoriana ny fahatratrarana ireo toaka gasy mahery ny 1000 litatra amin'ny fitambarany faraparany teo dia jiolahy miisa 12 indray no saron'ny polisy avy amin'ny komisaria central avy eto Tomasina ka ny iray tamin'izy ireo moa tratra nangalatra moto tetsy ampasy mazava. Le polisy izay manao fisafony manodidina an'iny ampasy mazava iny dia natratra mpangalatra moto anankiray zany. Zany hoe moto io mipetraka tao an-dapon'olona atao ampasy mazava. Araka amin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana dia fantatra ho efa zatra raha amin'ity fangalarana moto ity mihitsy ity tovolahy ity satria rehefa natao ny fisavana dia nahitana piesina moto maro sy karakasina moto tao an-tranony ity tovolahy ity. Ny tranga faharoa kosa dia ny fahatratrarana ireo 12 ireto nangalatra vary ray sy 200 gony tamina magazin iray tetsy Tanambao 5. Voahidin'ny tompony tao anaty magazin moa ny 3 lahy tamin'izy ireo izay nanao fanahiniana ny janona tao ka teo no nanitaran'izy ireo hevitra ny antso ireo namany taty ivelany. Nararaka izy 3 lahy avy ao anaty magazin ho any ivelany ny vary avy eo ary dia nandroaka izany taty ivelany kosa ny afo. Ny andro moa alina raha teo ka dia nanana fotoana tsara izy ireo nanao ny asa ratsiny namindrana izany vary izany tamin'ny trano anankiray teo akaiky teo. Nisy olona tsara sitrapo nefa nahita ny asa ratsin'izy ireo ka dia nampandre aingana ny mpitandro ny filaminana. Tsisy zany ny famakina trano avy aty ivelany fa le zany hoe fomba hafa mihitsy zany ny tondrany reto mpangalatra reto nanaovana ny asa ratsiny. Ny mpitandro filaminana izay nahatratra ty anisany nahatratra ny reto mpangalatra reto zany dia ireo vokatry ny asa ny RRI zany azo lazaina zany fa misy vokany tsara zany ilay fanampin'ireo polisy avy any amin'ny komisaria sasany zany toy ireny nalanjorofo sy ireny aloatra mangory reny. Ia zay ny tany Tomasina mahakasika basy indray kosa ny vaovao manaraka. Teto an-drenivohitra ny marimarina kokoa dia anisany ireo hoe fitaovana miparitaka ihany koa ny basy fitaovam-piadiana izay ampiasain'ireo jiolahy mazava ho azy manatanteraka izay asa ratsiny izay teny Anosipatranara no nahatratrarana lehilahy miisa 2 izay voaroroy amin'ny kotroka fanafiana ny tampiadiana nahatratrarana basy raha teo izy reto raha ohatra ny mikasika izay. Ny sabotsy teo no naharay vaovao avy tamina olon-tsotra ny polisy urbaine avy ao Tsaralalàna fa misy andian-jiolahy mikonokonona fanafiana eny Anosipatana eny. Nanana olana nefa ireo olon-dratsy ireo fa nisy fahasimbana ny basin'izy ireo ka nitadiavana mpanamboatra. Nataon'ny polisy ny velam-pandrika ka lehilahy 2 ny voasambotra teny an-toerana Rakotoasoa Jean Paul 70 taona izay mpivarotra monina eny Anosipatana, Randrenasoa Jean Pierre 12 taona monina eny Anosipatana ihany koa. Rehefa nomporetana mba hilazany tena marina izy roalahy tena nambary ihany ka nanory ny toerana nisy ny basy nalaina tao an-tranon'ny Jean Paul izay efa tsara afy natao ambanin'ny kidorony.
basy marika mab miaraka amin'ny boîte chargeur vita gasy misy bala telo. Fanilian'izy roa lahy ty basy ty ka nambarany fa an'olona teny La Réunion kely amboarina. Laza ihany koa izy ireo fa basy tsy mipoaka ary tsy hanaovana fanafian'izany. Marena farandrena Solo Jean-Pierre dia efa maloto eny anivon'ny polisy pirenena ary efa nifonja teny Antanimora tamin'ny taona 1970. Tao anatin'ny tapabolana zao dia basy efatra no tratran'ny polisy urbaine tsara lalàna ka olona 7 no voatanina vonjomaika eny amponjaka eny Tsiafany ray. Mbola hijanona eto Antananarivo ihany isika tranga hafa mihitsy indray. Izay indrindra mantsy reza satria izay tranga niseho teny Andravoangy izay ny tolakandro teo dia mbola vokatry ny fampiasana fitaovam-piadiana ihany koa. Nisy nanafika ny toby iray mamatsy irony vola irony teny Andravoangy ary dia vola mandidina ny rotaprisa ariary no fantatra fa lasa ny Jula miisa 4 fantatra fa ny rongo basy izy ireo ary tsy nisy aloha ny naratra na hoe ainana fohy saingy ny vola izay ihany no lasan'izy ireo. Ary dia mbola ao anatin'izay vao ny fandriam-pahalemana izay kosa anefa dia trangana fisolokiana iray hafa indray ihany koa ary dia lehilahy fantatry ny tontolo politika nefa no voaroroy voalohany ao anatin'izay satria dia Andriamatoa Isaac Mamonso no nambaran'ny polisy fa voaroroy voalohany ho lehibe sy atonkotrika amina tambazotra na pisoloky arao ny fitantarana izany. Teny amin'ny orinasa Sodirex Ankorondrano no tonga nanantony Isaac Mamonso mba hividy menaka fiara sy kodiarana amin'ny alalan'ny fandoavam-bola tsikelikely na traite. Nampiasa taratasy maromaro toy ny patente sy karaka statistique à registre de commerce ny anaran'ny Rabe Arvononorso Angeline izay lazainy fa mpiara-miombonantoka aminy izy. Nampiasa ny contenu Ramatoa io koa izy tamin'izany. Menaka mitentina 2.20 tapitrisa ariary sy kodiarana mitentina 2.20 tapitrisa ariary no nalainy tao amin'ity orinasa ity. Nalohany teny eo ny 7 tapitrisa ariary ka ny 3.50 tapitrisa ariary sisa no alohany tsikelikely. Rehefa nijerena tany amin'ny banka nampanatsony ilay Ramatoa Norso dia vao marina dia vao marina fa hosoka avokoa ireo taratasy nampiasaina Andriamatoa Isaac ireo. Nametraka fitoriana tao amin'ny polisy Tankorondrano ny orinasa Sodirex. Ny sabotsy 20 jona teo no nifandriana tamin'ny alalan'ny olona izay efa tratra mielohan'izay i Isaac. Ilay rangahy antsoina hoe Sabiarali Akobali no nanatanteraka izany. Teny Analamahitsy no voasambotra i Ramamonso Isaac ka tratehaka ny polisy avy eo amin'ny poste de polisy Ankorondrano. Marina fa Isaac no tena adonkotrika ireto asa fisolokiana ireto. Rehefa nalitolotra amin'ny fampanaovana ny alatsinainy izy ireo dia samy voafonja teny Antanimora avokoa miandry ny fitsarana. Ary dia izay ny mahakasika an'iny raha tsy misy ampiana intsony Jerry no mahakasika an'izay raha izay. Izay aloha ary ireo tapazotra na hoe voaroroy pisoloky ireo izany dia izay hoe miandry tazona vonjomaika any fonjana Antanimora ka miandry izay fotoam-pitsarana izay. Izay tsy maintsy ho tanteritsika eto ihany rehefa tonga ny fotoanany fa hivadika ao anatin'ny SOS indray isika. SOS izay fotoana iresantsika tantaran'olona iray mila fanampiana ho an'ny androany manokana dia zazavavy kely iray 20 taona malemy tsy afa-mitsangana noho ny tsy fampitsakafo no horesantsika ary tsy manana ray aman-dreny intsony ity zazavavy ity olona tsara sitrapo izay niara-nona tamin'izy ireo no mba nitaiza azy ary niresadresaka taminy ihany koa izy Sonia Andrenirina. Rasoa nandrasana fany no anaran'ity zazavavy kely iray ity. 20 taona izy ary malemy tsy afa-mitsangana. Tsy kilema hatrany amboaka nefa izy io raha ny fitantarany Neny Raivo. Mpitaiza azy fa vokatry ny tsy fampitsakafo nahazo azy noho ny fahaseranany ilay reniny. Maty ny volana Desambra lasa teo moa ny reniny Fania ka i Neny Raivo no mba nisetra azy ary nandray an-tanany ity zaza tsy manan-tsiny ity rehefa nolaviny ireo fianakavian'ny mamany no io kilema nahazo azy io. Ny olana aminy dia ohatran'ilay hoe tsy fampitsakafo. Zay aloha tena marina. Tsy
tiampisakafo izy satria le reniny sahirana tany ambolohany dia ohatrany hoe zay zany mitarika fahalemena tsy nahaizana ny teny mihitsy ny fohy ambanin'ny lelan'le zaza satria ko le sakafo tsy ampy mahita omana dia tsy mahita mipetraka dia ohatr'izay za moa hitanareo fa zao fa atitra fa fitopolo taona mahery atao hoe 5 zany zao dia sady tsy miteraka tsy manana nefa mbola misy andraikitra ohatran'izao indray dia tsy afaka zany efa tsy afaka mandà satria olombelona ohatran'ny olombelona rehetrarehetra ihany ko inona moa no azoko atao olona io dia zay mba azoko atao koa zany mba fanamboarana io dia zay zany fa mampalahelo fotsiny zany hoe mieritreritra zany hoe ahatra aneriana azy zany mba aiza zany mba ho fifaran'ny zaza io misy klema manahirana tsy atorinany amin'ny alina mifono pipi foana mikaka izy moa tsy mahay miteny dia tsy maintsy manahirana anao zany hoe iny zany mifirana maloto zany ohatraohatran'izay ka tsy vitany havany aloha zany fa dia za moa zany namena andraikitra dia zay ngamba fantatr'Andriamanitra fa asoanako inona moa no azoko atao to fivarotana hani-masaka izay no antom-pivelomany eny Raivo ary amelomany ihany koa ny Fania efa miahosany efa ny tenany ka tsy maharaka firy intsony mijaly loatra fa tsy sitrapo fa zany hoe zao zany nandraisako azy zay ngamba fantatr'Andriamanitra fa asoana satria efa mijaly loatra mbola ampina fijaliana ihany dia nefa mbo amen'Andriamanitra hery ihany aho zay aloha ny isaorako an'Andriamanitra lehibe mena hery aho dia tsy marary tsy marikoditra na izay mianaka azy zay fotsiny fifaliako fa ny vola miditra tsy misy raha tsidika fohy ny momba n'iny any Raivo na irazanamanga Cécile dia toy izao nanambady izy ary niaraka valitaona tamin'io vadiny io saingy tsy nentina azo aza mihitsy moa dia nisaraka ho azy ary samy nanao ny fiainana izy roa ka izao lasa nitaiza ny Fania izao ny tenany nasahirana sy fadiranovana aza nefa iny any Raivo dia tsy fohy ny Fania ho antsika tsara sitrapo sy malala-tanana dia enivandry amboy mipetraka ao amin'ny loatrano 2U106 no fonenan'izy mianaka raha ohatra zany mba misy zany tsara sitrapo sy malala-tanana dia mba mangataka fanampiana satria tsy afaka mitady efa lehibe le zaza mba tiako hivoatra na dia tao hoe misakafo ihany aza fa mahita ny izay mianaka dia omana tsy mahita dia mipetraka dia misaotra ny Sonia isika nitondra n'izay tantara izay afaka fotoana koa isika ao anatin'ny asolita dia iresaka nyity saka kely izay tavela tao anatin'ny elatry ny fiaramanidina iray hita teny ampanidinana ho hitantsika ny sary ao anatin'ny asolita fa mialohan'izay aloha dia iresaka ny fanatanjahanteny isika miaraka amin'ny Andrilalaina Andriamasy fandiminy tao anatin'ny fitoana andray ny Afrobasket indray Madagascar. Afrobasket U16 filles du 10 au 19 juillet vous présente manao ny Andrilalaina salama tsara miarabary tahina mirarantsika ny tokantrano koa mba ho salama tsara ia hitondra ny vavao ny basket izay indrindra isika satria izay aloha no mahoraka eto amintsika amin'izao fotoana ny fampiantranontsika ny fiadina tompon-dakany Afrika taranja basket squad zazavavy latsaky ny 12 taona ny 10 ka hatramin'ny 17 jolay ho avy izao ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipa-pirenena malagasy zany hoe ao anatin'ny kiondalana farany iomanana sy atrehana ary iandrandrana ny batana medaly volamena aratsika efa nadetina izay anomboka iamafy amin'izay ny fanazarantena nisy 17 miravavy atao anatin'ny ekipa-pirenena taranja basket squad latsaky ny 12 taona izay hiatrika ny fiadina ny tompon-dakany Afrika ho tanterana eto amintsika ny 10 ka hatramin'ny 17 jolay ho avy izao hoenjany ratao ny fifaninanana eo amin'ny samy izy ireo mba hitazonana ny andraikitra hiaro ny voninahitry Madagasikara
17 zareo zao fa miara-miditra ary amin'ny live hotel daholo zareo rehetrarehetra ro fa amin'ny fin de semaine ringa mazay mamoaka liste finale ho an'ny 12-14 fahitahita fa tsy fantatra zay herinandro telo mety misy surprise tapoka fa efa hitahita ihany hoe rehetrarehetra daholo no andrafitra ny ekipa pirenena iamafy noho izany ny fanazarantena sy lao fitsapana ho azy fita 12 miravavy ireo manamafy ny lafiny teknika sy taktika raha teo sisa no ataon'ireo mpanazatra raha lafiny teknika aloha efa vonimbonina ihany fa misy le madinidinika tsy maintsy amboarina zany hoe manomboka amin'ny herinandro zay zao manao perfectionnement nrehetrarehetra mihitsy fa raha ny fahavonona aloha zay efa vonona ino aloha mbola problème aloha mitsotra ny marina le tira fa miezaka manamboatra ihany zay engany d'ici 10 jours mety fahitahitana ihany hoe izy ny tena tireur tena assurena fa mbola manamboatra aloha hatramin'izao na izany aza dia efa noraisina an-tanana mba hiantranony amin'ny live hotel andavamamba izy ireo nanomboka nalatsinainy lasa teo ka hatramin'ny lalao rehetra miandry ny fanoanantsika ampijery ireny mpilalao ireny afaka manatona antsika ny fanazarantenan'izy ireo ho eto amin'ny légitien koa dia izy ny fotoana ampahafantarina tsirairay an'ireo mpilalao national ireo mba ahafahantsika manohana azy miary dia matetetika moa niresantsika an'izay afro basket zay mandrapatonga n'izay fotoan-dehibe izay mbola iaraka ety any sika iresaka indray ny insolite mahoraka dia mahoraka ity sary ity amin'izao fotoana sarina saka iray izay tavela tao anatin'ny elatry ny fiaramanidina iray tany Guyane no miseho ny tantara aéroclub anankiray ao amin'ny tanàna antsoina hoe Kourou no naka ny sary ihany koa izy ireo dia anisan'ny mpampanao an'itony antsoina hoe baptême de l'air izany hoe fandehanana fiaramanidina voalohany ity raha matoa hitantsika amin'ny sary ity no mpanjifa tao anatin'izany ny lehilahy kosa dia mpanamory araka izao sary hitantsika izao misy ny caméra izay apetraka ho an'ireo olona rehetra izay misantatra izany hoe fandehanana fiaramanidina izao tataka izao ny fiangan'ny fiaramanidina tsy misy ny olana ary dia mizotra soamantsara variana dia variana ramatoa izay sambany izany vao nitaingina fiaramanidina tany Guyane saingy fotoana fohy taorian'izay kosa dia hita fa nisy saka tao anatin'ny elatra ity fiaramanidina ity jerentsika ny toy raha ny filazany manampahaizana izay mijery an'ity sary ity dia mety dia mety ny zavatra nataon'ny mpanamory satria dia miverina tsy moramora tsy mikorotana ary tsy miezaka ny sambotra n'ilay saka ity mpanamory ity miverina teny amin'ny toerana izay tokony hipetrahany ity fiaramanidina ity indray zany izy damy anankireto miaraka amin'ilay saka raha teo izay tsy dia tena hoe mihetsika firy intsony ary dia tafapetraka soamantsara ity fiaramanidina ity saka ity dia saka efa mipetraka matetika tao amin'ity aéroclub ity tao anatin'ny 10 taona fa saingy mbola tsy tavela tao anatin'ny elatry ny fiaramanidina tahaka izao izy ity zany raha tsy tamin'ity andro ity ihany dia izay no nahatonga azy ireo na nandefa n'ilay sary teo amin'ny ivon'ny internet satria zavatra tsy dia fahita loatra izy ity raka izao hitantsika izao dia tafapetraka soamantsara tsy misy olana ilay fiaramanidina ilay saka ihany koa tsy misy olana nahazo azy fa dia velona soamantsara izy hatramin'izao araky ny afatra avy any amin'ilay mpanamory ihany koa ny
lohatenyity vidéo ity moa zany amin'izao fotoana dia hoe remove cat before flight zany hoe esory aloha ny saka izay vao mandeha manidina indray ie dia anisan'ny antapitrisany maro no nijery an'iny fa ity raha ity indray kosa faharoa sady mety hoe entina anaovana velomantsika ihany koa sary farany entina ao anatin'ity asolity malaza dia malaza any a New York ihany koa ity lehilahy iray izay bebe volombava ity any a New York dia maromaro ny taxi araka ny efa fantatsika mavomavo avokoa ny taxi any a New York ny olona rehefa nakana taxi dia tsy maintsy manangan-tanana ity lehilahy iray ity kosa dia atao hoe misangy ihany mikapoka ny tanan'ireo rehetra izay manangan-tanana isakana taxi ao ny faly sy meme ao kosa ny mety hoe somary sosotra ihany amin'ity zava-mitrango ity ndao jerena ny sary dia petanana taxi ihany koa no entsika metrana ny veloma mandra-piona ho an'ny rahampitso indray afaka fotoana fi Pretty Little Liars saison 5 nanomboka omanina hitantsika an'izay aorian'izay horonan-tsary Indian Palace ary horonan-tsary faharoa amin'ny 1:30 ora alina mahireo Afterlife eto amin'ny Jumina dia mirary alina mahafinaritra antsika rehetra rahampitso amin'ny 7 ora sasandray fotoana manaraka tafandrimandry tompoko. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Tsara ny Yellow Band. Matsiro coucou. Mafilotra ery. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Vovon Beryl, nanolotra anao teo ny le JT. Vovon Beryl, aimez la vie. Fianam-pianakaviana amin'ny lama sy mirindra miaraka amin'ny DIU sy ny logité. DIU, fandrindrana maharitra, fiainana amin'ny lamina. Tanazir Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tandancy Reality miaraka amin'ny logité. Ireo teknôlôjia avo lenta miaraka amin'ny Dicom sy ny logité.